Faly miditra ho atokantranontsika tsirairay avy amin'ity anio ity izahay ary manonona ny fiadanan'i Jesosy ho amin'ny sambatan'olona amin'izao ora sy fotoana izao. Naiza andraisanao amin'ny fiarahana aminay ao anatin'izao fotoam-bavaka izao dia fataro mandrakariva rarasianabavy fa Andriamanitra mihitsy no te hanapaka, te hanjaka ao anatin'ny tokantranontsika, eny te ho tompomarika ny amin'ny fiainantsika ray manontolo. Zany fifaliana ao anay mpanompon'Andriamanitra ireto no mitondra an'izao fotoam-bavaka izao iarahana amintsika tsirairay avy any tokantrano any. Ny fanasanay atsika rehetra dia izao hoe ataontsika hiara hivavaka, andao hiara andre ny ten'Andriamanitra, andao hiara hianoka eo amin'ny fanatrehany fa vanim-potoana tena hidirana amin'ny fiambenana sy ny fivavahana izao vanim-potoana farany izao ary farany alohan'ny hidirantsika ao anatin'ny fotoana hanombohantsika ny fotoana dia tsara ovy mandrakariva fa Andriamanitra dia milaza fa izay manatona dia tsy mba misy ho lavoko mihitsy hoy izy. Ka raha anatona azy ianao androany hivavaka aminy hanandratra ny fahalebiazany hitady azy dia ahita ny voninahitr'Andriamanitra isika. Ninona zavatra hoentiny izao andro farany izao dia azon'Andriamanitra ataony mbola mampijoro anao mandrakariva. Eny ary alohan'ny hidirantsika dia andaontsika hivavaka foy dia ametraka n'izao fotoana izao hoe belantanan'ny tompo. Hivavaka isika. Raha eo misaotra anao eram-po, eran-tsaina, eram-panahy zahay ny amin'ny fitiavana aseho anao isan'andro isan'andro izay mbola omenao anay androany. Etriny izay dia hanandratra ny feo anay, hanokatra ny fonay, hanome voninahitra anao, hiankohaka aminao, hidera sy hankalaza ny anaranao ary dia hiantso ny fanatrehanao satria eo amin'ny fanatrehanao dia misy hery, misy voninahitra, misy fahatsara-tare. Miteza hiasa amin'ny voninahitra ao Andriamanitra. Alleluia. Amen. Hoantsika rehetra ny tokantrano any ara dia andaontsika hiara hiredona ny hira anankiray ity hoe asandratro ny tanako ho anao tompo ho anao tsy misy fety zany satria tsy manana an'izaniza afa-tsisitsika azo ianteherany. Raha ny tokantrano ianao dia miraha mafiary. Asandratro ny tanako ho anao Jesosy mpanjakako fianao ilay mpanjakany foko. Asandratro ny tanako, asandratro ny tanako ho anao Jesosy mpanjakako fianao ilay mpanjakany foko. Tsy manana hafa, tsy manana hafa tompoko afa-tsy ianao ny riny foko. Tsy misy fetra toko anteriko anao tompo, anteriko ho anao tompo ny satrako. Tsy manana hafa, tsy manana hafa tompoko afa-tsy ianao ny riny foko. Tsy misy fetra toko
ny fekirany a da mbola hitoy hivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Jesosy io andro sarotra tokoa zao, andro mampierikeriky, andro mampangatsika ny fitiavany maro satria andro farany, andro mitondra tahotra noho ny amin'ny zavatra hitany masonay etsero. Fa androany izay te hiantoraka aminao, te hiantsapy eo aminao, te hitady anao, ary te hanolotra ny fiainanay sy ny momba anay ho eo aminao, satria tsy misy fitsarana fa tsy ao aminao rery any, tsy misy fiadanana fa tsy ao aminao rery any. Te hilaza mafy an'izay androany, tsy manana hafa aho, tsy manana hafa. Riavana malala ao amin'ny tompo, ny fahavelomako sy ny fahavelomanao, fa soavana avy amin'Andriamanitra. Raha izao fahavelomantsika izao riavana, raha ny fisitsika, ny zavatra ataontsika, ny fiodinantsika amin'Andriamanitra, tsisy mendrika ny ovelona isika, fa eo ny famindram-pony, eo ny fitiavany, eo ny fahasoavany. Dia indreo zasanao androany mbola afaka misaotra azy, na dia ao anaty andro sarotra azy. Raha iso fahasoavana ho anao sy ny ankonanao zany, tadiavo Andriamanitra, ka tsy sao tavany, fa ho hitanareo ao izy, raha katsahinareo amin'ny fonareo rehetra. Androany mitady olona manokatra ny fony Andriamanitra amin'izao fotoana izao, anomeno fa ahita izy ao amin'ny tokantrano misy anao io. Alohan'ny andrenesantsika ny filazantsara ny tenin'Andriamanitra izay aina ho an'izay mahazo azy, ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Ataontsika ilaza hoe amasino aho, fa teo ho fanatitra ho anao. Toerana misy anao dia aoka ho hira ao anaty fanamivavaka zany, amasino aho, amasino aho, amasino aho, fa teo fanatitra ho anao, ohatr'izay ihany tononkiratsika afaka manaraka ianao, amasino aho, amasino aho, fa teo fanatitra ho anao, fanatitra ho anao, fa teo fanatitra ho anao, amasino aho. Hivavaka ao amin'ny tenin'Andriamanitra isika ary. Tikanao mbola hivavaka eny eny tokantrano any. Jesosy io, mitenena aminay androany,
satria ny teninao rehery no afaka manova ny fiainanay, ny teninao no afaka manafaka anay eo amin'izay rehetra mangeda sy mamatotra anay, ny teninao no afaka hitahiry anay mba aharitra hatramin'ny farany, ary ny teninao no manasitrana anay amin'ny aretina rehetra. Fanay masonao miasandra eto androany, mpandio ny isa tokantrano rehetra, niza amin'izao ora sy fotoana izao, na lehilahy na vehivavy, na ray aman-dreny na tanora na zaza, naiza misy azy, aoka ny teninao hikasika azy, anova azy, ary hatsapany fa Andriamanitra fitiavana ianao. Misaotra Jesosy, hitenena araka ny fombanao androany. Alleluia, amen. Alleluia. Ry havana malala ao amin'ny tompo ho antsika rehetra ao an-tokantrano ao. Fifaliana ao anay ny mandroso ao an-tokantranontsika raha zao ianao vao manaraka ny fiarahantsika miombom-bavaka androany, dia mamerina mandrakariva izay ny fiatanan'ny tompo ane ho amin'ny tsirairay, ny fiatanan'ny tompo ane hanapaka ao an-tokantrano tsirairay, ary amin'ny alalan'izao fizarana ny zava-panahy zao dia inona marimarina ry havana fa rehefa ny tenin'Andriamanitra no iorenantsika, nongolanantsika, ny sofintsika, dia tsy maintsy mitondra fiovana zany. Dia ilaza aminao fotsiny fa zay rehetra ny fanena tamin'i Jesosy ka nandray ny teniny, nankatoa ny teniny, dia nandray fiovana tsy hita pesipesena teo amin'ny fiainany. Marary sotraniny zany. Maherezy ianao fa ianao mety mareferefo amin'izao raha sy fotoana izao, mety reradreraka, mety noho ny amin'ny fierikereana misy tahotra, ny oroorony amin'ny hoentiny izao vanim-potoana farany izao hoe eo ny arety mandringana. Dia laza aminao fa na inona anaran'ny aretina izay rentsika ombieny etseroa, roa arivo taona lasa efa nentin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana zany. Zany te hizara vaovao mahafaly ho antsika rehetrarehetra, ho anao efa manana ny tompo, raiso ny filazantsara, ho anao izay sendra mandre amin'izao raha sy fotoana izao, sendra manaraka ny fandraisana ny afatr'Andriamanitra amin'izao raha sy fotoana izao, hikasika anao Andriamanitra, fotoana an'Andriamanitra anao zao. Daholo antsika indray ten'Andriamanitra. Raiso ny baibolinao ao an-tokantranao mahafinaritra fa na dia ao anatin'ny fotoana atao hoe confinement ary tsika, zany hoe mihiboka ao an-trano noho ny amin'ny fitsipika, tsy maintsy arahany zany, kanefa ity ny zavatra fahasoavana ao ambadika zany hoe lasa miombom-bavaka tahaka an'izao ny mpianakavy. Ary zany no tena sitrapon'Andriamanitra, zany no tena mahafaly an'Andriamanitra, satria rehefa tonga miara mideran'Andriamanitra ny mpianakavy dia hoy ny baiboly milaza manao hoe Andriamanitra hozy izy dia mitoetra eo ambonin'ny fiderana. Daholo antsika hijery ten'Andriamanitra. Timoty voalohany 2:2. Raha manana baiboly ianao dia tsy maninona omeko sekondra vitsy ahafahanao maka baiboly vetivety, manokatra azy ihany koa. Timoty voalohany 2:2. Timoty voalohany 2:2 dia ofakitsika ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 7. Ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Soramandry dia mivaky toy izao manao hoe ny amin'ny fivavahana ho an'ny olona rehetra ary ny fitondratena sy ny fitafiana miendrika ny vehivavy kristiana. Andiny voalohany, koa mananatra voalohany indrindra aho mba atao izay fangatahana, fivavahana, fifonana, fisaorana ho an'ny olona rehetra, ho an'ny mpanjaka, mba amin'izay rehetra manana fahefana, mba hiainantsika miadana sy mandry fahizay amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra sy ny famaotinana rehetra. Andiny 7, zany no tsara ka ankasitrahany eo mason'Andriamanitra, mpamonjy atsika, izay tia ny olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Fa iray no Andriamanitra, iray ny mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona, dia Kristy Jesosy izay olona, sady nanolotra ny tenany
ho avitra hisolo ny olona rehetra, dia zavatra ho fitory amin'izao androny izao. Mba hanao izany no nanendrenao ho mpitory sy apôstôly, milaza ny marina fa tsy mandainga, ho mpampianatra ny jentilisa amin'ny finoana sy ny fahamarinana. Misaotra ny tompontsika ny amin'izany teny omeny androany izany fa manomboka eto dia sokafo ny fonao, fanahy masina hikasika anao. Fa raha sokafanao tsara ny fonao andray zava-panahy dia hisy fiatraikany amin'ny tontolo mpiainanao rehetra ary ahatonga anao hijoro tsara hatramin'ny farany zany. Zany koa moa ny tanjona eto androany. Fa eto moa zany dia nanao fananarana ny apôstôly Paoly ho an'ny Timoty izay zanany ara-panahy. Dia rehefa nananatra izy tamin'ny mpitiavana dia hoy izy nalafatra tamin'ny Timoty hoe Timoty zao izy mananatra fa raha sendra misy fangatahana, raha sendra misy fivavahana, tena ilaina zany. Raha sendra misy fifonana, raha misy fisaorana ho an'ny olona rehetra, ho an'ny mpanjaka mba amin'izay rehetra manana fahefana, mba hiainantsika miadana sy mandry fahizay amin'ny teo-panaraka an'Andriamanitra, zany hozy izy ny tsara sady ankasitrahany eo mason'Andriamanitra. Ny tanjonsika zany amin'izao ora sy fotoana izao dia izao ny ahazo an'izay sitraka eo mason'Andriamanitra izay. Tsy sitraka eo mason'ny olona fa sitraka eo mason'Andriamanitra. Ary anisan'ny azahoana sitraka eo mason'Andriamanitra zay mpamonjy antsika dia izao mananatra ny apôstôly Paoly mba hoe ilaina hozy izy ny fangatahana, ilaina ny fifampivavahana. Tena vanim-potoana ry havana izao angatahana an'Andriamanitra mba ho tonga eto amin'ity Madagasikara mamitsika ity ny fifohazam-panahy marina. Zany fangatahana, raha misy hozy izy fivavahana, tena ilaina ny fifampivavahana amin'izao ora sy fotoana izao. Satria amin'izao vanim-potoana izao dia mandre vaovao ratsy foana antsika saika isan'andro. Kivy ny olona, tady amoy fo ny olona. Ary misy mihitsy ara vao mandre vaovao ratsy tsy fantatro any aminareo fa vao mandre vaovao ratsy dia izao hitsoaka, hiala eto Antananarivo, hiala amin'ny vilona izay misy an'ilay arety mandringana, satria misy orooro, misy tahotra mandositra fahafatesana. Ilaina ny fifampivavahana. Raha misy hozy izy fifonana amin'ny andininy voalohany, tena ilaina koa ny fifonana. Ilaina ny fitodiana amin'Andriamanitra, ilaina ny fiekekeloka amin'Andriamanitra. Tsy vanim-potoana ry havana izao hifampiantsiana ady na hifampitsarana, fa vanim-potoana izao tena angatahana fifonana amin'Andriamanitra. Misy hozy izy fisaorana ry havana malala ao amin'ny tompo. Raha misy fisaorana dia ilaza aminao fa ao anatin'ny Baiboly dia milaza manao hoe any am-parany any hozy izy ny olona dia ianao zao mitanisa ho tia tena, ho tia vola. Fa rehefa tohisintsika iny dia any amin'ny farany any hoe ny olona koa izy dia tsy ahay misaotra. Tsy fantatro fa za te hitona anao zay mandre amin'izao ora sy fotoana izao. Fa tonga ny coronavirus zao eto amintsika. Fa raha tena kristianina marina tsika, efa mba nisaotra an'Andriamanitra ve noho ny amin'ny fahatongavany coronavirus? Sa inona ny tonga dia nataontsika voalohany? Ny anao délivrance farak'izay aingana. Ataontsika voalohany dia tonga dia nandohalika dia nanangona izay azontsika angonina daholo. Ampiasaintsika daholo ny karazana fanafana rehetrarehetra, fiarovana rehetra. Fa eto ny taonantsika Andriamanitra, ny tokantrano kristianina rehetra hisaotra azy, satria ny ao ambadika izao misy hevitr'Andriamanitra tsy takatry ny saina ry havana. Tadidio fa na dia aretina alefa ny Satana azy dia tadidio fa tsy afaka hitranga zany raha tsy efa nandalo teo ambany mason'Andriamanitra. Ka raha tonga eto Madagasikara zany aza miorooro, aza matahotra. Ary ity raha anankiray omeko anao vetivety. Tesaloniana voalohany toko
fahatelo ny andininy fahatelo. Tesalonianina voalohany toko fahatelo ny andininy fahatelo mba hampaherezana antsika ry havana. Fa fisaorana ny tokony ho akarintsika, fa tsy fimonomononana na tahotra na fitanisana fahoriana. Fa hono voalazany Tesalonianina voalohany toko fahatelo ny andininy voalohany, ary amin'izany ozy izy raha tsy naharitra intsony izahay dia nataonay fa mety ny laozana hitoetra rery taty Atena. Ka dia nirahanay Timoty rahalahanay sady mpanompon'Andriamanitra amin'ny filazantsarany Kristy mba hampahery sy hamporisika anareo amin'ny finoanareo. Zany hoe nisy fotoana zany tao Atena toerana anankiray dia nitoetra rery tao ny apôstôly Paoly sy ireo niaraka taminy. Fa tao anatin'izay dia naniraka ny Timoty izay mpanompon'Andriamanitra amin'ny filazantsarany Kristy ozy izy. Dia inona nataon'ilay mpanompon'Andriamanitra Timoty? Ny hampahery sy hamporisika ny amin'ny finoana tao amin'ny fiangonana tao Tesalonika. Mampahery. Zany hoe tena ilaina zany ny fifampaherezana. Ilaina ny famporisihana ny finoantsika mba tsy ho kivy, tsy hemotra, tsy herikerika. Fa ny andininy fahatelo ny fanambarana goavana teto. Toy ny voasoratra mba tsy hisy ozy izy. Eno tsara, mba tsy hisy ho taitra amin'izao fahoriana izao. Fa ny tenanareo mahalala fa ho amin'izao no nanendrenantsika. Mba tsy hisy ho taitra. Fa inona zavatra mitranga vao nahemitsika hoe misy arety mandringana tonga eto Madagasikara hono ilay coronavirus. Taitra daholo. Panika daholo. Satria matahotra. Rehefa tena olon'Andriamanitra isika, eo ny voasoratra mba tsy hisy ho taitra amin'izao fahoriana izao. Mba tsy hisy ho taitra. Mazonao sara-tsaina ve zany fanambarana zany? Tsy hisy ho taitra. Fa tsy endrika olona kristianina taitaitra ny enao manoloana zao fianaky ny aretina zao. Manana tenin'Andriamanitra tsika. Tsy vitany hoe tenin'Andriamanitra fa ny fandraisana goavana indrindra dia zao efa vitan'i Jesosy niady rehetra. Any amin'ny Isaia toko 40 dia milaza hoe ampaherezosy izy ny oloko, ampinono ny oloko, dia lazao azy fa efa vita ny adiny ary efa voavela ny elony dia ampahery anao androany. Jereo Jesosy le maty teo amin'ny hazo fijaliana. Izy le nidina tena fiainantsika. Izy le nitsangana na resy ny fahafatesana ary izy le manana ny fahefana ety an-tany ka hatrany an-danitra. Fa efa nahavita ny aditsika izy. Mahereza ao amin'isa tokantrano ao. Fa ndika isika hiverina fa te hampirisika anao fotsiny atao anatin'izay fa tsy tokony ho taitaitra isika. Fehezin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Fehezin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Toy ny voasoratra raha hiverintsika hoe raha misy ozy isy fangatahana, fivavahana, fifonana, fisaorana, androany mba aoka mba hipololotra eo masony, eo himolotry ny ankohonana isa-tokantrano manaraka n'izao fotoam-bavaka izao amin'ny teny ity. Isaory Andriamanitra. Baiboly dia milaza hoe misaora amin'ny zavatra rehetra. Zavatra rehetra ozy izy dia tsara avokoa raha raisina amin'ny fisaorana ka tsy misy tokony ho laviny zany. Misaora azy. Ny fisaorantsika rehefa tena avy any anatin'ny fotsika dia tonga emboka manitra eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Misaora izy. Mahafaly ane dia zao avela hiboka zany zao ny ankonana nisy tokantrano tsirairay avy. Fa ny vaovao mahafaly ao anatin'izany be dia be ny ankonana lasa tafaray. Be dia be ny ankonana lasa miara mivavaka. Be dia be ny ankonana ao anatin'ny tokantrano misy azy. Tsy hiran'izao tontolo izao tsony lasa tena mameno ny andro tokony ny tontolo andro fa lasa hiram-pivavahana. Be dia be ny ankonana lasa mifandray am-po. Be dia be ny ankonana lasa mifampiaino. Be dia be ny ankonana fa ao anatin'izany sitran'Andriamanitra ny ankonana rehetra. Ary androany ho anao izay miaino ny tokantranonao, ny ankonana misy anao izay mandray an'izao afatra izao, mbola fahasoavan'Andriamanitra koa zao. Dia ozy izy ny Baiboly eto ny andiny voalohany amin'ilay Timoty voalohany toko faharoa hoe raha misy ozy izy fifonana, fisaorana ho an'ny olona rehetra, ary ny faharoa ho an'ny mpanjaka mba amin'izay rehetra manana fahefana. Ohatra ny te hilaza koa tsika hoe ao anatin'izany afatra izany omeny tompo atsika dia hoe ataontsika mba
isaotra sy ankahery ary ivavaka ho an'ny manana fahefana ny mpitondra antsika. Tsy fotoana ny ady la politika tsony zao, ary ny kristianina tsy tokony tafalatsaka ao anatin'izany. Ny kristianina rehefa mandray an'i Kristy izy dia lasa manana ny tarigetra ny Kristy, manana ny tanjon'i Kristy, mandeha amin'ny lalana izay nalehan'i Kristy. Kristy dia tia ny olona rehetra, no zany ny kristianina koa dia tia ny olona rehetra. Da mba hivavaka ho an'ny mpitondra tsikitsika. Aorianan'izao avatra izao dia hivavaka tsika, hivavaka ho an'ny mpitondra, hivavaka ho sisiny andininy faharoa ho an'izay rehetra manana fahefana. Fa inona ny tanjon'izany? Ary raha mitovy ny baibolitsika dia vakio tsara dia ao ambadika hoe ho an'ny mpanjaka ho amin'izay rehetra manana fahefana dia ahoana ny toeny? Mba hiainantsika miadana sy mandry fahizay. Ry havana malala ao amin'ny tompo, misy fetraikany amin'izao fiainana eto Madagasikara zao, amin'izao vanim-potoana zao, amin'ny fiainana isam-batan'olona, amin'ny isa-tokantrano, amin'ny malagasy tsirairay avy, eny amin'ny fifoazam-panahy ny fiainana kristianina eto amin'ity Madagasikara malalantsika ity, ny fitondranam-bavaka ny olona rehetra sy izay rehetra manana fahefana. Mety hatramin'izay angambontsika rehefa nivavaka dia zao ny sakafoantsika, ny mahatery antsika, ny fianarana, ny asa, zay fahasalamantsika, fa nao mba ho kristianina tompona andraikitra ihany koa. Tanjona hozy izy dia zao, mba hiainana ao anatina fiadanana sy andro fahizay amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra sy ny famotinana rehetra. Zany hozy izy ny tsara ka nikasitrahana eo mason'Andriamanitra mpamonjy antsika. Tena mafy an'izay kely androany izay fanambaran'izay. Eo mason'Andriamanitra izay mpamonjy antsika. Ry havana ho anao izay miaino amin'izao raha sy fotoana izao, tsy misy mpamonjy afa-tsy Jesosy irery ihany. Izy le nanaiky nidina nandao ny lapany ny seza fiandrianany, dia nidina izy dia tia tany mba hamonjy ny olona rehetra. Hoy ny voasoratra manao hoe Jesosy izy tsy tonga nameloka fa tonga hamonjy izao tontolo izao. Izy no hanafaka ny olona rehetra amin'ny fahotana. Androany manana anjara amin'izany fahasoavana izany ianao izay manaraka io. Mety tsy kisendrasendra ny fanarahanao ity havatra ity, fa Andriamanitra no mandroso androany, Jesosy Kristy no mandondona androany, satria te hamonjy anao izy. Dia hoy ny voasoratra, Andriamanitra mpamonjy ny olona rehetra hozy izy. Andininy fahaefatra, izay tia ny olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana amin'ny marina. Hitanao zany ny antony nahatongavan'i Jesosy nidina tetỳ tany hamonjy, satria tia no vonjena daholo ny olona rehetra. Ny Jesosysika zany dia zao, Jesosysika tsy mba manavakavaka izy, tia ny olona rehetra izy. Ho anao izay miaino amin'izao raha sy fotoana izao, na iza misy anao tsy fantatra ohatrany ahoana ny fiavosan'ny fahotanao, ny fiodinanao amin'Andriamanitra, ny fandrafinao azy, ny ninona zavatra rehetra mety tsy mamendrika atsika, tsy mahatanteraka atsika, ny tian'Andriamanitra dia zao, tia no vonjena avokoa ny olona rehetra. Ry havana malala ao amin'ny tompo, tsy avy antsony marina hozy izy fa ny mpanota mba hibebaka. Tonga zany antso zany androany, miverena amin'Andriamanitra, ny antoraha aminy, ny ekefa misy eloka be dia be, tokony ekentsika fa betsaka ny zavatra tsy mahatanteraka atsika. Dao hiverina fa mbola misokatra ny fon'Andriamanitra androany, mba ho tonga amin'ny fahalalana ny marina hozy izy, mba ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Zany hoe ny olona zany mahatonga mbola variana mandao an'Andriamanitra, variana miodina amin'Andriamanitra, variana tena tsy manome voninahitra an'Andriamanitra, variana ny amin'ny fiainany amin'izao tontolo izao, dia satria tsy mbola tonga amin'ny fahalalana ny marina. Fa amin'ny fotoana manaiky ianao ny handray an'i Jesosy, manomboka eo ny famonjena ary manomboka eo ny fahalalana ao ny marina rehetra.
ho manokana afaka mijoro vavolombelona zany. Atao anatin'ny fotoana maro nitezana misaotra n'Andriamanitra ny amin'ny ray aman-dreny izay nitaiza mba hiditra am-piangonana, mba hiaina toy ny olona rehetra, fiainana kristianina, tanora kristianina. Fa na dia teo ary zany rehetrarehetra zany dia tsy mbola tonga tao anatin'ny fahalalana ny marina. Fa tamin'ny fotoana kosa rehefa nanokatra ny foko aho tamin'ny fotoana anankiray, nandre filazantsara, dia nosokafan'Andriamanitra ny masom-panahiko dia teo vao nandinika ny tenako hoe Jesosy firy taona ny nanompo anao, firy taona ny azakazaka, firy taona ny niditra am-piangonana, firy taona ny namaky baiboly, firy taona tao anatina sampana. Indrisy takona tamiko ny marina satria tao fahazarana ny ainako. Rehefa nisokafan'Andriamanitra ny masom-panahiko, tonga teo amin'ny fahalalana ny marina. Aiza olona afaka, Jesosy efa navita ny famonjena 2 taona lasa. Aiza mila miaina sy mankatony teniny fotsiny sisa, fa ny zavatra rehetra dia efa netiny avokoa zany. Tena tsoroko aminao ho an'ny tompo irery ny voninahitra, fa misy fitsarana sy fiadanana, tsy hoe tsy manana olana, fa misy fitsarana sy fiadanana apoboboky an'Andriamanitra ty anaty. Inona ary le marina? Dia hono voasoratra amin'ny 5 amin'ilay Timoty 1:2. Dia hono voasoratra eto, fa iray aneo hozy izy no Andriamanitra. Iray no Andriamanitra, ary iray ny mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona, dia Kristy Jesosy izay olona. Izany ny tena famarinana ry havana malala, ry isa tokantrano, ry ankohonana malala isany. Iray Andriamanitra. Mbola veriko, tsy 2 Andriamanitra, tsy 3 Andriamanitra, fa iray tokana sady marina, Jesosy Kristy no anarany. Aizany izy tsy azo amparafesina, aizany izy tsy azo ampifandrafiana amina zavatra hafa. Samy mijery ny fiainany amin'izao raha sy fotoan'izao. Tsy fantatra ao anatin'ny tokantranonao, sao dia misy Andriamanitra hafa tsanganao, mpiaro anao, mpamonjy anao, fiankinanao. Miala amin'izany, fa tsy ho azonao mihitsy ilay fahalalana ny marina, ary tsy ahita famonjena mihitsy. Isika ry havana, maro be tsika ny manaraka an'izao afatra androany izao fa te hilaza. Tsy 2 ny Andriamanitra, tsy 3 ny Andriamanitra, ary tsisy marimaritra iraisana tao amin'Andriamanitra hafa, fa marina ny voasoratra, iray no Andriamanitra. Mety teny ianao hoe fa iza ary le izy dia eo amin'ny 5 ny toeany, iray no Andriamanitra, ary iray hozy izy ny mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona, dia Kristy Jesosy izay olona. Zany hoe misy mpanalalana atsika amin'Andriamanitra. Raha ny fahotantsika, raha ny fahotako, raha ny fahalotontsika, raha ny tsy fahatanterantsika, raha ny ditratsika ry havana dia zao, tsy mendrikitsika ny hanonona ny anaran'Andriamanitra satria masina izy. Masina izy. Andriamanitra Andriamanitra masina azy dia tsy misy idirany io teo aminy, satria tsy misy io teo aminy. Tsika nefa dia zao ao anatin'ny loto mandrakariva, ao anatin'ny fahalotona, na fahalotom-po, na fahaloton-tsaina, na fahalotona amin'ny lafiny rehetra. Zay nge nampidinana an' Jesosy mba ho mpanalalana antsika amin'Andriamanitra. Nampidininy Jesosy, dia no voasoratra, ray no Andriamanitra, ray ny mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona, dia Kristy Jesosy zany. Kristy Jesosy. Dia ilaza aminao io Jesosy Kristy io no fahafenon'Andriamanitra rehetra. Teny ny mpianatra, Jesosy aseho ianay ndray. Ny mpianatra efa niara-niriry tamin'i Jesosy.
dia nantany an Jesosy hoe aseho ianay ndray dia ozy izy Jesosy. Raha mahita any ozy izy nareo dia mahita ny ray ihany koa satria izaho sy ny ray dia ray ihany. Zany hoe raha hitady an'Andriamanitra tsika dia hita ao amin'ny Jesosy daholo ny fafenoan'Andriamanitra rehetra. Fa endrezany fanetretenan'i Jesosy, nidiny izy, nidiny Jesosy. Zanaka lahy tokan'Andriamanitra. Asa raha azonao sara tsara zany hoe lahy tokan'Andriamanitra nafony alatsaka aty amin'izao tontolo izao. Tsy fantatro misy fianakaviana ve mihaino amin'izao fotoana izao manaraka. Firy ny zanakao? 3, 4, 5, 6, 2. Mahafinaritra be zany. Fa amin'ny fotoana kosa hoe vavy tokana na lahy tokana dia indreo anie zany hoe fikarakarantsika azy, ny fikenakenantsika azy. Nefa ny Jesosy, ny an'Andriamanitra, ilay Jesosy lahy tokana iny mihitsy inona fony. Tsy hoe nampidinina fona fotsiny, fa tena tonga hatramin'ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana mihitsy. Nikikiky Jesosy nisy fotoana, raha eo esory amiko ty kapoaka ity. Fa tsy nihaino Andriamanitra. Satria manino? Tian'Andriamanitra ho tanteraka ny famonjena sy ny famonjenanao. Tsy nihaino Andriamanitra. Nikikiky Jesosy. Nefa aoka tsy ny sitrapoko aneno atao fanenao. Dia tanteraka ny famonjena. Ry havana, raim-pahalalana antsika amin'Andriamanitra. Any amin'izao na toko 7:20 dia nampahery ny olona sy ny mpianatra Jesosy toy izy hoe aza malahelo izy ny fonareo fa minoa an'Andriamanitra dia minoa koa. Taoriana tao izy dia niteny hoe tsy misy makany amin'ray ozy izy afa-tsy amin'ny alalako. Aza mpifandrafiana amin'ny zavatra hafa intsony Jesosy. Na sary vongana io, na tapakazo io, na olombelona io, na zay veritsika fa ho masina io. Fa Jesosy tokana ihany. Lalana hidirana ny lanitra riavana. Jesosy tokana ihany. Ary raha fantatritsika izay, tonga amin'izay fahalalana ny marina izay tsika, dia azo antoka ny famonjena. Azo antoka ny famonjena. Dia hoy izy, fa izy io Jesosy io ny andinin'ny fahenina dia mamarana antsika. Hoy ny voasoratra. Ray ny Andriamanitra, ray ny mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona Kristy Jesosy izay olona. Ny andinin'ny fahenina sady nanolotra ny tenany ozy izy. Ho avitra hisolo ny olona rehetra. Nanolotra ny tenany. Eto zany tena mialatsiny ny presizen'ny soratra masina tsara mihitsy hoe ilay Jesosy Kristy teto ilay mpanalalana dia ilay Jesosy Kristy nanolotra ny tenany ho avitra hisolo ny olona rehetra. Raha ny tena marina zany, izao sy anao ny tokony ho voaheloka, ny tokony ho voapanga, tokony ho faty, ny tokony ho voaozona, fa noho ny amin'ny fampidiana an'Andriamanitra Jesosy zanan'ilay tokana izay nisolo ny olona rehetra dia mandray fanavotana isika. Nanaiky hisolo ny tenany izy teo amin'ny hazo fijaliana. Mandray foantsika isanandro isanandro hoe misy maty ary amin'ny firenena ohatra izao amin'ity arety mandringa ity. Isaka maheno fampahalalam-baovao tsika dia miororo dia matahotra. Kristianina ve ianao mihaino mahita amin'izao raha sy fotoana izao? Ny kristianina dia tsy tokony handinika n'ireny vaovao rehetra. Fa amin'ny fotoana kosa isika mibanjina n'ilay zavatra vitan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Any amin'ny Exodosy 12 dia azonao vakiana ao an-tokantrano ao. Fa na metoromarika mazava Andriamanitra mantsy Mosesy hoe izao anaikitra ny mena rano. Ary izay voakaikitra io mena rano iny dia ho faty izy. Ho faty. Fa kosa hozy izy lazao manao fa mena rano varahana hozy izy dia atsangano. Fa izay rehetra voakaikitra ka mijery an'iny mena rano varahana iny dia ho sitran'izy ho velona izy.
Andriamanitra tsy niteny mihitsy hoe teneniny olona mba handinika ny manodidina, iza ny voakaikitra dia iza ny tsy voakaikitra, firy ny voakaikitra, firy ny maty. Vaovao tsara fantatra fotsiny zany fa tsy tokony halatsaka ao anatin'ny fotsika kristianina zany. Fa ny baiko kosa ny men'Andriamanitra dia zao hoe mijere an'le mena rana varahana izay tandinjo Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana. Fa izay mijery azy izy dia zao ho velona izy. Havelio ny fijerinao manomboka izao. Jereo Jesosy ilay efa nahavita ny atintsika rehetra. Fa tiany hamarana anazy. Jesosy izy nanolotra ny tena no avitra hisolo ny olona rehetra, anisan'izany ianao io dia zavatra ho fitory amin'izao androny izao. Zavatra ho fitory. Ohatran'ny te hilaza zany hoe tsy zavatra tokony azo toriana intsony amin'izao andro farany izao, afa-tsy Jesosy le maty teo amin'ny hazo fijaliana. Zany hozy izy ny voalaza ny Baiboly, zavatra ho fitory. Indikany hoe fitory zany na maraina na atoandro na hariva na iza toerana misy ninona tranga misy, zavatra tokony ho fitory satria manan-kery amin'ny tranga rehetra sy amin'ny fotoana rehetra. Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana na vita ny adintsika sy nitondra ny aretintsika rehetra. Androany mampahery anao ho anao izay manaraka, ny ankonina rehetra izay manaraka an'izao afatra izao. Avelio hibanjana an' Jesosy ny fijerinao manomboka androany. Fa ho ny tompo hoe izay mijery dia ho velona izy. Ianao fa naharay afatra ianao tamin'ity androany ity. Minao fa hisy fanasitranana hoe tomtompo ao anatin'ny tokantranonao. Minao fa Jesosy rehefa tonga miditra tsehatra mandondombaravara izy ozy izy no ny voasoratra, raha misy mihaino feony ka mamono varavarana dia hiditra ho aminy. Zadiny fa feo an'Andriamanitra zany, mandondony zany, voaina ny varavarany fonao. Avelao izy androso. Hainy tompo ataony zavatra rehetra. Hainy mampahery anao, hainy mampifaly anao, hainy mitondra fiadananao anao, hainy manarina ny fiainanao, hainy manafaka anao amin'izay rehetra tsy vitanao hatramin'izay. Ary hainy no mitantana anao hatramin'ny farany. Taorantsika hivavaka. Taorantsika hivavaka amin'izao raha sy fotoana izao. Ianao izay ao atokantrano ao, ndao hiary hitsangantsika dia ndao hiary hivavaka amin'izao fotoana izao. Hivavaka tsika. Raha io mankasitraka anao izay amin'ny anaran'i Jesosy. Tompony hery sy ny fahefana ianao. Andriamanitra be fitiavana ianao dia nanolotra ny zanaka ao ilay tokana mba ho anay. Misaotra ny amin'ny afatrao, misaotra ny amin'ny famanginao. Marina loatra ny voasoratra hoe mandefa ny teninao ianao mba hasitrana anay. Fa be dia be tokoa ny tokantrano, ny ankonana amin'izao raha sy fotoana izao anatina ororo, ny tahotra hoentin'izao fiainana izao. Fa nahidinao ny teninao androany satria tianao hositranina amin'ny tahotra sy ny ororo, ny fierik-kerena, ny vahoaka malagasy, ny isa-tokantrano, eny ny kristianina maro isan-karazany. Jesosy amivavaka izay. Ny olona manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao, ianao hamangy azy manoka, ianao hikasika azy, ianao hampahiratra ny masom-panahiny, ianao hitaona azy hibebaka Andriamanitra. Ary eto androany noho ny amin'ny mampanomponao azy dia mifona ho an'ny tenako ary mifona ho azy ireo ihany koa. Aoka ny famindramponao, aoka ny fahasoavanao, aoka ny fitiavanao, no hiantsonao azy sy hanarenanao ny fiainany, no hamonjenao azy Andriamanitra. Ampafantaro azy fa ambony amin'ny hery sy ny fahefana rehetra ianao, ary fehezinao ny zavatra rehetra Andriamanitra. Jesosy vavaka koa izay ho an'ny mpitondry fanjakana eto amin'ity firenena malagasy ity, ho an'ireo mpahefa, mpiadidy, isanambara tonga ny tsiraray avy. Ianao hamangy azy ireo, ianao hikasika azy ireo, ianao Andriamanitra hampisy tahotra anao ao anatin'ny tsiraray avy.
ka nininona mety hoeverina fa fanapa-kevitra tsy maintsy ho raisina. Nininona Andriamanitra zavatra tsy maintsy andraisana fanapa-kevitra na dia sarotra azy. Aoka hitodika aminao mpiadidy mahefy eto amin'ity firenena ity, mba ho enao Andriamanitra le mpanolotsaina endry sady marina indrindra. Jesosy eo dia mivavaka amin'izao ora sy fotoana izao hoe ho an'ny marary sy trano izy ireo, ho an'izay kelikely hery tafio hery izy ireo, ho an'izay rehetra ao anatina fahaverezan-kevitra, ao anatina fiekerena, ao anatina tahotra, ao anatina tsy fiorenana intsony, ome fanantenana vaovao indray Tompo, hainao atao zany. Ho an'izay rehetra efa nanalavitra anao, hainjiro ny tananao, tario amin'ny tady mazaka ny fitiavanao izy mba ho tonga eo aminao indray. Ho an'izay rehetra efa miazakazaka Andriamanitra, mifikitra aminao, mibanjina aminao, tehirizo izy ireo mba handroso lalina trany, mba amery ny aina isan'andro isan'andro, mba hisehoany voninahitra ao sy ny maha-Andriamanitra anao. Misaotra indrindra Tompony amin'ny fotoana rehetra androany, aterinao anao rerin'ny voninahitra ho anao le mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana. Alleluia, amen. Alleluia. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny fotoana androany, ny fahasoavan'ny Tompo sy ny famindrapon'Andriamanitra dia ho eo aminao sy ny ankonanao zany. Zay indray raha aloha ny fiarahantsika tamin'ity fotoam-bavaka izay fizarana amin'ny vidéo ity, manome fotoana antsika izahay raha amin'ny fotoana ny Tompo manaraka indray dia misoratra eto amin'ny écran eto moa ny laharan-tarobia sy ireo adresy, ny page Facebook dia hitonam-bavaka ao anao zay, hitaridalana, hifampitatana aminao zay amin'izay fahasoavana napetraka ny Tompo aty anatinay. Finaritra daholo Tompoko.